Ivadika lafim-baovao hafa isika ao anatin'ny tontolon'ny fikojakojana ny endrika amam-bika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy lasa teo ara moa ny fampianarana ny taovolo sy ny tarehy etsy amin'ny ivo-toerana fampianarana ambony momba an'izay ao amin'ny EPCE izany. Fanadihadiana irahantsika amin'ny rotsirakotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Azo ianarana avokoa ny sehatra rehetra izay mahaliana ny olona ary isan'izany indrindra ny fianarana ny taovolo sy ny tarehy. Maro ireo toeram-piofanana izay afaka manao izany ary isan'izany indrindra ny ivo-toerana fampianarana ambony momba ny taovolo sy ny tarehy Tanabotedy 67 hektara atsimo. Miavaka maro ny fampianarana izay atolotra ireo matianina amin'izany satria avy hatrany dia ny fampianarana rehetra no atolotra izy ireo. Misy mihitsy ny tombotsoa izay omenan'ny mpianatra rehetra hiditra atao amin'ny EPCE Tanabotedy satria ny mpianatra rehetra izay mivoaka ato dia raisina manokana mihitsy afaka manao stage gratuit atao aminay. Izany hoe tsy mila zany izy mitady fianarana hafa intsony anaovana stage fa tonga dia tafiditra ao anatin'ilay fampianarana ilay stage. Ho an'ireo mpianatra mikasa ny andala manokana momba ny fianarana ny taovolo sy ny tarehy dia mbola misokatra ho azy ireo ihany koa ny fisoratana anarana. Mbola misokatra ho antsika rehetra ny fisoratana anarana ary mbola miandry ho anareo izay mbola anala baka, mbola misy toerana ho anareo aty amin'ny EPCE Tanabotedy. Manana safidy ireo mpianatra ny amin'ny faharetan'ny fampianarana izay kasainy atao, misy moa ny vita ao anatin'ny 9 bolana monja ary misy kosa ny maharitra 9 bolana. Avy hatrany dia mandray fizarana asa ihany koa ireo mpianatra mandrato ny fianarany.